Vita ny asana ny rahana any Jesosy. Loha hevitra tokana nefa zava-dehibe no iarahantsika midinika ankehitriny manasanao ampitiavana. Ampifaliana indray no ifankahitako aminao sy ny ankonanao. Na iza na iza toerana misy anao dia atolotro anao ny fiarabana, miarabantsika rehetrarehetra tafahoana soa amatsara indray. Ity am-piandohana dia tononoko mandrakariva ny fiadanan'ny Tompony ho anao sy ny ankonanao. Andeha isika hivavaka mialohan'ny andiniantsika izany lohahevitra mafonja sy mahafinaritra izany. Mivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra noho ny fitantananao ny fiainan'ny tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny tombon'andro mbola omenao ahafahanay miara-mandinika ny teninao. Misaotra ny amin'ny famelan-keloka izay efa nomenao anay satria velona amin'ity andro anankiray ity izay dia porofo ny famelan-keloka nomenao anay. Ary ankehitriny raha handinika ny teninao dia mangataka anao mba handrotsaka ny faneno masina ampianatra anay izany teny izany. Mivavaka tononona isangantanana amin'ny anarana Jesosy. Amen. Ampifaliana indray no ifankahitana tokoa amin'ity maraina ity. Andinika indray ilay lohahevitra amin'ny filazantsarany Jaona isika. Toko fa 7:10 ka manomboka amin'ny andininy fa 7:10 sy ny manaraka rehetra dia hodiniantsika androany. Mikasika ny amin'ny vita ny asana ny rahana any Jesosy. Fantatsika tsara ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fa 7:10 manomboka amin'ny andininy fa 7:10 dia nisy soratra tamin'ny teny latina sy tamin'ny teny greka ary amin'ny teny hebreo teo ambony hazo fijaliana i Pilato. Dia le teny manao hoe Jesosy avy any Nazareta mpanjakany Jiosy. Tsy nakasitrahan'ireo Jiosy izany. Tsy nakasitrahan'ireo mpitondra fivavahana izany. Hoy izy andao hovaina io soratra io. Tsy nety Pilato. Hoy ny voalazan'ny Pilato amin'ny andininy 2:20. Pilato namaly hoe izay voasoratro dia voasoratro. Mahavariana ny natonga ny Pilato nanao ny soratra io sy natonga ny Pilato manao hoe izay voasoratra dia voasoratra. Ty marika ty dia manondro an Jesosy amin'ny mampanjaka azy. Indro Jesosy ilay tena mpanjaka miantona teo amin'ny hazo fijaliana. Toa nisy hery avy any ambony no ny amin'ny Pilato na ny amin'ny Jiosy nitarika ny fametrahana ilay soratra teo ambonin'ny lohan'i Jesosy. Hita mihitsy hoe ny fitantanan'Andriamanitra, ny fitondran'Andriamanitra ka natonga ny rehetra hamakafaka ny soratra masina izany toe-javatra izany. Ry mpiara-mianatra namana isany, ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika tsy misy kisendrasendra akory. Tsy hoe kisendrasendra akory natonga ny Pilato noratra n'io teny io, fa misy fitantanan'Andriamanitra mandrakariva. Raha miara-mianatra amiko eto ianao androany, tsy kisendrasendra izany, fa misy fitantanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Eo amin'ny andininy 5:20 dia izao no voalazan'ny tantara. Amin'ny hazo fijaliana zany tsika izao ankehitriny. Satria Jesosy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Ary nijana teo akaikin'ny hazo fijaliana Jesosy ny reniny sy ny rahavaviny reniny, Maria vadin'ny Klopa sy Maria Magdalena. Ary no nihita Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijana teo, dia hoy izy tamin'ny reniny, raha vehivavy, indro ny zanakao. Ary koa izy tamin'ilay mpianatra, indro ny reninao. Ary tamin'izany ora izany dia noraisy ilay mpianatra ho an'ny aminy izy. Anisan'ny nijoro teo am-pototry ny hazo fijaliana tamin'ny fotoana io i Jaona ilay mpianatra malala sy Maria renin'i Jesosy. Ry namako isany, aiza no mba tianao hijoroana ankehitriny raha miaraka mandinika ny ten'Andriamanitra isika?
mba raha tianao ny teo amin'ny toe-javatra io, mba tia ny joro nijana teo am-potony azy fijaliana ve ianao. Taona maro talohan'izao nefa nilazany Simeona ifanandramany Maria isy jaona io. Rehefa netiny Josefa sy Maria tao an-tempolo Jesosy mba ho atolotra ho an'ny Tompo, efa nampahitana izany teny izany i Simeona manao hoe: raha vehivavy, indro ny zanakao. Ary jaona nanao hoe: indro ny renao amin'ny filazantsara ny Lioka 2 ka ny 7:7 no ahitantsika izany taridalana milo sahady izany. Tsisy diso ny soratra masina fa mandeha araka ny fotoana. Fa eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:30 ilay toe-javatra anankiray. Ary rehefa afaka izany dia fantatra Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatanteraka ny soratra masina, dia hoy izy hoe: mangetaheta aho. Ary nisy bakoly feno vinaigitra nipetraka teo, ary nisy sponjy feno vinaigitra notohizany tamin'ny sopa ka natony tamin'ny vavany. Ary rehefa nanandrana ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe: vita, ka dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahy. Vita. Ilay vita tsy hoe ikan'ny mitady vonjy akory, tsy ikan'ny olona resy akory, tsy ikan'ny olona hoe vita ny amiko, fa ilay vita eto dia ikan'ny mpandresy, satria natanteraka ny iraka nampanaovina azy Jesosy. Tontosan Jesosy ny asa nandrainy rainy azy. Vita ny zavatra rehetra, lavorary, tontosan-tsaka sy andavany ny asa nampanaoviny rainy any Jesosy. Re mpiara-mitinika amiko, roviana ianao no sa ilaza, mba ilaza izany teny hoe vita ny asa nandrahana anao. Izany teny hoe vita izany no ikan'ny mpandresy nambaran Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Vita na vita ny asa natanterahana azy, napetregetana azy Jesosy. Raha toka to faharesena ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny toe-zavatra kosa nefa no nisokatra ny danadana ho an'izao tontolo izao ny fiainana mandrakizay. Vita ny asa nanirahana Kristy, nanirahana an'i Kristy tamin'izay toe-javatra. Re mpiara-mitinika amiko, ny fandrenesantsika le teny hoe vita dia tokony hampahiry antsika fa vitan'i Jesosy midrafitra mba hamonjena sy hamonjenanao, hamonjena izao tontolo izao. Na dia atao hoe nampivara-ontsana aza ny toe-javatra nitsaingo teo amin'ny hazofijaliana, dia fifaliana sy fanantenana antsika kosa ny mahita fa vitan'i Jesosy ny planiny famonjena, hamonjena izao taranaka antsika. Koa mirary faherezana ho anao, raha hiatrika ny tontolo andro indray ianao androany, dia tadio fa misy Jesosy izay manomana famonjena ho anao sy ny ankohonanao. Midika inona ho anao ary izany teny izany? Inona ny vita ary inona ny vita Jesosy eo amin'ny fiainanao? Apetao amin'i Jesosy ny fiainanao fa ho vitany ny famonjenanao sy ny ankohonanao. Dia ary araka hivavaka indray isika amin'ny tianantsika, amaranantsika izao tinitinika mahafinaritra izao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, tsaraina izay any an-danitro, misaotra anao indray izahay noho ny fotoana sarobily izay nomenao anay teto androany, ka nampahafantaranao anay ary nahazonay fanantenana sy fifaliana fa vitanao ny asa izay nandrahinanao mba hamonjena ny taranak'olombelona izay lavo ny fahotana. Ary anisan'izany ny mpiaino, anisan'izany ny tenako. Tompo, tehirizo ho anao izahay ary apetraka am-pelantananao ny tontolo andronay androany, aza mahafoina masaraka anay eo ny amin'anarana Jesosy. Amen.